Madagascar Information. Fendroapolo taona katroka ny fiangonana Apokalipsy ka antony nanolorana mari-boninahitra commandeur de l'ordre national ny pastora Mario Landroany. Sy ny tena nirera nefa no nahazo izao mari-boninahitra izao fa ny fiangonana iray manontolo. Raha iverenana ny tantara dia tsy nisy olona afa-tsy roa monja no nampianarana ny boky ny Apokalipsy tany am-boalohany rehefa nahazo ny antson'Andriamanitra i pastora fa tsy maintsy toriana maneran-tany ny boky ny Apokalipsy. Raha ny fitantaran'ny pasteur Maiola nefa tany am-boalohany dia somary niaohatra ny tenany, saingy nahazo famantarana manokana dia izao toriana maneran-tany izao ny boky ny Apokalipsy. Efa saika rakitra ny fiangonana avokoa manerana ny Madagasikara ary tsy misy izay tsy mahalala azy na ny any ivelany ary. Misy hatrany amin'ny arivo amin'izao fotoana izao ny fiangonana, iray tapitrisa kosa ny mpivavaka ary efa mahenika ny Madagasikara ny onjam-peo. Raha ny mikasika ny zava-bita kosa dia maro ireo niovafo, ireo sitrana tamin'ny aretany, ireo afaka tamin'ny toaka sy ny sigara. Akoatra ireo dia eo ihany koa ny ezaka ataon'ny fiangonana mikasika ny fananganana sekoly eto Antananarivo sy any amin'ny faritany. Ary farany ny famitana ny fiangonana Apokalipsy faran'izay goavana indrindra aty amin'ny faritra Afrika izay atao Etsitosy ka efa eo ampamitana ny fototra ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Alleluia! Manaraka izany dia mialatsiny hafa mitsiny tsy mitatao be toalanitra, tsy mitsilany be toatany, tsy mitomandavana to mivodivona fa takany ranom-panalaka miampototra vao mahajenjy. Ny mpitondrateny moa tsy fandriantsiny koa mialatsiny aho raha misy tsy voalaza na fa tafahoatra ny teny ambarako eto. Izay ary noera toko kilasy toko vavy fa zovy tokoa moa no tsofaly raha tojo voninahitra tahaka izao. Izao no tonga amin'ny hoe mitady tokoka sendra vato, niasa tamin'ny joto ka nahazo voninahitra. Halleluia. Manoloana zany ny volan-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra mambomba antsika mandrakariva amin'ny ela-pasoava ka nahatonga antsika ho toy izao. Ho azy ane ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Halleluia. Manaraka izany isaroketona ny fidoram-panjakana izay vonina malisoa sy akahery ny olo-pirenena araka ny asany avy. Ka nanolotra ity mari-boninahitra commandeur de l'ordre national ity. Ary tsy nanampy maso manoloana ny ezaka vitany tsiraray avy. Hoe la fanapanana izy ireo andahanja ahita ny marina, itsara ahita ny meloka. Dia raha mahita izao afa natolony hoay ny mari-boninahim-pirenena tamin'ity androany ity. Ny tena marina dia ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany mihitsy no nitoloran'ny fanjakana ity mari-boninahitra ity. Fa inona tokoa moa ny tenako izay kely sy bitika ity no mba hotolorana izany. Dia makasitraka, makatelina, tompo kilasy, tompo vavy. Fa ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluia! Amen! Tsapako fa tsy mba nanompo vazaha didimaso aho na niasa jambarafozana fa rehefa niasa sy ny sasatra aho dia nositrahina. Hoy ny teny fanevantsika Apokalipsy tamin'ity taona 19 ity manao hoe fa ny fisasarana rehetra vereny hoe fa ny fisasarana rehetra. Eo metsika voninahitra Andriamanitra satria
marina tokoa fa tsy nanovy vazaha didy maso a na niasa jambara fosiny rehefa niasa sy ny sasatra eo nisitrahana nomeny fanjakana izany maroboninahitra izany kanefa mbola nakasitran'Andriamanitra koa matotanteraka soamatsara izany araka nambarako itsika fiangonana no nitolorana an'izany fa tsy mendrika ny tenako na dia nitoerana misy anay mianakavy kely aza ho tolorana zany maroboninahitra ambony dia ambony izany makasitraka era-posy eran-tsaina ny fanjakana ny fiangonana apokalipsy ny antoko GFFM sy ny fianakaviana rehetra zay tonga manatrika eto koa mame voninahitra izao fotoana izao satria hery sy tanjaka ho anay mivady ny fanotronatsika rehetra tonga eto amin'ity toerana teko dia makasitraka tompokolahy makasitraka tompokovavy ho lava fanapanana isika ho tojo soa fanaperana ka ho velona miriaria ampahasambarana miaraka mivoaka malagasy tsy vaky volo amen manatrika eto koa isika nasaina zay tsy avako takany ketsa na soritako takany volo fisarona mitafitafy no atolotra antsika amin'izao aravonaky ambanana izao mirary antsika hiada-pinaritra ho dinidininy soa mandrakariva ka raha andeha avoan-dalana raha mitoetra avita zavatra amen eto mpamaranana izao teny foy ataoko zao dia firarintso no atafitafiko engane iampony soa efa misy amintsika rehetra iara-mifaly ka mba ho tolorana voninahitra koa isika rehetra amen. Madagascar Information.